Avy ny fanenao masina no azo aina eo ampampiasana ny tsirairay avy Andriamanitra. Ka tsisy hery manohatra ao anatin'ny Andriamanitra atonga anay tsy havoaka izay zavatra tokony hivoaka andrasanao ny tsirairay avy Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy aoko ity fotoanty Andriamanitra fotoana anankiray indray tahaka ny hoe ampidirina anaty laforo ny mofo ary tsy mivoaka raha tsy maneho ny endrika tiany ny mpanao mofo. Amin'ny anaranao Jesosy mivavaka izay amin'izao fotoana izao mba hiala avokoa amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay rehetra tsy mampandroso ny fiainam-panahy Andriamanitra. Aoka hiala Andriamanitra hatrany amin'ny miafina indrindra ao anatinay izay tsy mitondra fahombiazana eo amin'ny fiainana tsirairay avy izay tsy mitondra fifaliana ao am-ponao ny amin'ny tsirairay avy dia aoka hiala avokoa Jesosy Kristy satria ianao no antom-pisinay Andriamanitra izay tokony hampifaly anao Andriamanitra tsy amin'ny zavatra teneninay fa mitoetra anay sy ny fitondratenanay Andriamanitra. Dia aoka ho hita fianao Kristy no velona ao anatin'ny tsirairay avy. Mivavaka izay Jesosy satria ilainay mivavaka Andriamanitra ho mariky ny fifandraisanay tsara aminao Andriamanitra dia mila mivavaka izahay tahaka ny hoe ny afantarana fa mifandray tsara ny olona anankiroa dia mifampiresaka dia mihoatra noho izany Andriamanitra ny afantarana fa tsara ny fifandraisanay aminao Andriamanitra dia mifampiresaka aminao foana izahay isan'andro isan'andro. Aoka tsy ho tapaka mihitsy ny fiainam-bavaka Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Aleluia, amen, amen. Tainy Jesosy tsika rehetra afaka mipetraka. Aleluia, aleluia. Sekoly fitahiam-panahy sy fanambinana toetra androany fotoana anankiray izay omeny Jesosy atsika indray afatsika mianatra an'Andriamanitra. Isika tsy tokony manana, tsy tokony manao hoe fotoam-bavaka fa tokony manao fiainam-bavaka. Ny atao hoe fotoam-bavaka dia fotoana anankiray ponctuel no ivavahanao, fa natao hoe fiainam-bavaka dia ny fiainanao ray manontolo mihitsy ny lasa vavaka. Mahatonga antsika tsy tena mandroso arak'ilay afanganam-pandeha takian'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra dia satria izay fotoana miarrange antsika no ivavahantsika. Fa nefa ny tena fiainam-bavaka dia izao hoe ny fotoana anananao fahavelomana dia tokony fotoana ifandraisanao amin'Andriamanitra. Ny vavantsika tsy hoe isaky ny fotoana weekend no men'Andriamanitra na hoe isaky ny latsinainy sy ny larobia meny tompo dia ny talata sy tomony kely aloha, fa raha vao mbola misy teny ao am-bavanao dia ataovy azo antoka fa mitodika makany amin'Andriamanitra foana ny fiteninao. Tiava mivavaka, mazotoa mivavaka. Aleluia. Misy antony matoa Jesosy ny teny amin'ny Luka 7:20 ny voalohany fa tsy mety io raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Isika dia tokony tia mivavaka. Aleluia, amen. Amafisiko tsara mihitsy zavatra ny telen'ny pasteur Sandratra sy pasteur Junias teo. Ntsika zao fiantsoanantsika hoe mpivavaka. Dikan'izany hoe pia dia mpanao an'ilay izy matetika. Tsy tokony misaraka amin'izany tsika isan'andro isan'andro. Tsy ny toerana misy anao no tokony hidefiniranao eto mety amiko mivavaka. Tsy rehefa tia am-piangonana anao vao hitanao eto mety amiko mivavaka. Fa anao anaty taxi be na mandeha tongotra anao dia andramo fa mety mihitsy mivavaka eny an-dalana eny. Ary feno sujet de prière mifanena aminao eny an-dalana eny fandraindrayntsika variana. Isaky miona amin'ny olona tsika mety misy olona sahirana eny an-dalana, sotran'izany ampion'ny Jesosy amintsika mihitsy izy mba ahafahantsika mitondra mbavaka an'ireny olona ireny. Satria izay ataonao amin'ireny madinika ireny dia Jesosy tsy manadino ny tokony atao aminao. Amen. Ny fotoanantsika androany dia mitondra lohateny hoe Andriamanitra miantoka voa sy ny fitombony ny vokatra. Andriamanitra miantoka ny voa sy ny fitombony ny vokatra. Amen. Izany hoe resaka fambolena zany no resantsika eto androany dia asondroto ny tanàn'akanjo fa tsy maintsy miroboketsa daholo tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zavatra anomboantsika azy dia izao hoe tany am-boalohany dia ny faritan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny ny nananganana ny Edena. Izany hoe tamin'ny alalan'ny famafazan'Andriamanitra ny zavatra tao am-bavany no nampisy ny zavatra rehetra. Izany hoe Andriamanitra izany dia maneho exemple izay tokony raisitsika fa isaky ny miteny ianao dia tahaka ny mamafy zavatra. Teny nanomboan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny teny izy hoe ny Genesis toko voalohany misy mazava dia tsy hoe nanana safidy akory ny aiza na hoe hiaisotra. Fa rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Teny izy hoe misy ny abakabaka tsy nametraka safidy teo amin'ny voary izy. Ny teny izy hoe misia voateny daholo ny zavatra rehetra ary izay rehetra nytenenin'Andriamanitra dia tonga dia tsy maintsy tanteraka. Eo ny miainga amin'ny fanontaniantsika ara. Fa maninona no rehefa Andriamanitra no miteny dia tsy maintsy misy? Fa maninona no rehefa isika no miteny dia indraindray tsy toloniko ilay izy hoe ahoana fa fantatrareo. Aleluia. Fa zao fanontaniana mipetraka ara. Isaky ny miteny ve tsika
dia ao ve Andriamanitra sa nailika Andriamanitra. Satria ny miantoka ny fahombiazany zavatra anankiray dia tsy ny fezahanao mamerina ny zavatra tokony tenenina, fa ny fanananao an'le fototra izay manova an'le teny ampanidinana. Aleloia. Izany hoe tsy hoe izay rehetra miteny hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy dia sitrana daholo, fa izay manana an'le toe-poa mitovy amin'le toe-pon'Andriamanitra teo amin'izy ny teny hoe misia, dia eo le misy le fiovana. Le voalohany zany dia tsy maintsy mifototra amin'le toetra tsika izay miteny sy manao aksion anankiray. Izay mahatonga ny hoe tsara tsika mivavaka, fa ny vavaka dia tokony hampianatra anao tsikelikely ahalala n'Andriamanitra, ary ny fahalalanao n'Andriamanitra dia hampiovany ao anatinao ho lasa mitovy natiora amin'Andriamanitra. Dia rehefa mitovy ny natioranao sy ny natioran'Andriamanitra dia tanteraka amin'izay le Jaona 14:12 manao hoe izay mino ahy dia ny asa ataoko nataony koa. Matetika tsika mazoto manao asan'Andriamanitra nefa tsisy finoana. Mazoto manao asan'Andriamanitra nefa tsisy tenin'Andriamanitra. Satria re raisitsika amin'ilay hoe manao asan'Andriamanitra, manao asa fanompona egalina hoe ataoko ity ho an'i Jesosy, ohatrany hoe compensation zany fandraisantsika ilay asan'Andriamanitra. Hoe satria nanao an'izao izy dia ataoko ity na dia tsy mitovy ary ny toe-ponay. Dia nefa azadiny fa ny asa fanompona dia avelan'Andriamanitra mitranga mba hahafahanao manana ny fon'Andriamanitra, fa tsy hoe mavita ny asan'Andriamanitra. Tsy ny asan'Andriamanitra vita mamaika azy, fa tsika vita ho tonga asan'Andriamanitra. Aleloia. Aleloia. Fampidirana izay tsy izay rehetra tombontsika koa dia hitam-pahombiazana, fa ny zavatra rehetra hiarahanao miombona antoka amin'Andriamanitra no hitanao fahombiazana. Raha taperina eto izany ny fotoana dia izao le tsy ambaratelo le izy hoe rehefa manomboka dia miarah amin'Andriamanitra. Fa nataky ny ahoana ny budget investisiavanao amin'ny fanombohanao na asa io na fiainam-panahy, dia raha vao mandeha irery ianao dia miankina aminao le vokatra, fa tsy miankina amin'Andriamanitra. Teboka voalohany ary ny famaritana ny vokatra. Ny jerentsika hoe inona le endriky le vokatra. Aleloia. Ny vokatra dia le valy ny andrandrain'ny olona rehetra tao aorian'ny hetsika na ezaka anankiray. Izany hoe ny atao hoe vokatra zany dia zao, nisy tetikasa teto, nisy projet dia any an-tsaina aloha efa misy vokatra iny. Ohatra n'Andriamanitra Genesis 26:27 tany an-tsaina tao anatin'ny vision nametrahany hoe ndeha na olona tahaka an'izao, fa ny fanatanterahana avy eo. Dia le vokatra zany ho antsika tsara avy dia zao hoe misy zavatra ao anatin'ny saintsika petrak'Andriamanitra, dia vokatry ny hetsika sy ny dingana nataontsika dia misy résultat le izy, iny le vokatra. Izay raha famaritana amin'ny ankapobeny. Na Andriamanitra azany dia ny andrandra vokatra, ary mbola miandrandra vokatra avy amintsika tsirairay avy, satria isaky ny mandray tenin'Andriamanitra tsika tsirairay avy dia misy vokatra andrasan'Andriamanitra ao aoriana ny fandraisanao an'iny tenin'Andriamanitra iny. Rehefa mandray tenin'Andriamanitra zany tsika tsy hoe raisinao fotsiny le izy dia soratanao anaty bloc note, dia rehefa misy olona sendra miresaka aminao ka mifandray amin'iny tenin'Andriamanitra iny ny moa zany ny kahan'le olona dia sokafanao fotsiny bloc note dia ioly zay le vokatra. Fa le vokatra mivoaka eto zao tsika rehefa eo dia inona ny vokatra ny tenin'Andriamanitra raisinao. Misy impact amin'ity andro alarobia anao ty ve ny fandrenesanao tenin'Andriamanitra alarobia maraina? Misy impact amin'ny conviction spirituelle anao ve ny pasteur anankiroa izay nampianatra antsika mihitsy teo hoe mila mivavaka, sa rehefa tapitra ny amin'ny valo sasany dia zavatra hafa ny lasa priorité eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Izay le endrika vokatra akaiky, fa misy ny vokatra alavitra ary misy ny vokatra lavitra be. Genesis 4:7-7 eo ny anomboantsika azy. Aleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy Genesis 4:7 sy ny 7. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. Dia ny 7, ary nitondra ny Abela kosa ny voalohany teraky ny ondriny dia izay matavy, ary Jehovah nankasitraka zavady any Abela mba amin'ny fanatiny. Amen. Evarentsika io tantara io. Ny zavatra hitovizany Kaina sy Abela dia zao samy nanolotra ho an'Andriamanitra. Ny zavatra hitovizany izy ireo ihany koa dia zao samy tao amin'ny
domaine de compétence ny no nanolorany ho an'Andriamanitra na hoe tsy hoe ny mpamboly naka biby dia ny mpiopy naka zavamaniry fa samy teo amin'le ligne iazakazahana zareo tsy mbola feno fepetra'Andriamanitra takiny amintsika raha mbola mionona fotsiny amin'izay dingan'izay tsika tsirary avy satria eo zao eo amin'le cadran'le hoe mety amin'ny kaina sy mety amin'ny abela satria kaina mpamboly iabela piopy dia logika be mety amin-drareo fa nitsy amin'le zavatra tiany izy ireo ny zavatra natolona an'Andriamanitra misy fotoana koa tsika tadiditra an'izay cadre zay fotsiny hoe manao zavatra anankiray mifanaraka amin'ny zavatra mety amintsika fa tsy manome zavatra anankiray mifanaraka mety amin'Andriamanitra jereo tsara fa eto na dia nety tamin'ny kaina tao anatin'ny fony arany le fanatitra dia tsy voatery mety amin'Andriamanitra ao anatin'ny fony tsy izay rehetra action ataontsika no dia tena hoe tsy maintsy terentsika hoe mety amin'Andriamanitra jereo fa ny tompony vo teto dia Andriamanitra satria Andriamanitra nampisy ny zavamaniry zany hoe ny sorsan'le vo voalohany zany dia tany amin'Andriamanitra fa nisy fiovana teny ampanidinana dia na le vo voalohany teny amin'Andriamanitra rehefa mipetraka teo an-tanan'ny olona tsy araka ny fon'Andriamanitra ny fony dia niovana ny conviction n'Andriamanitra amin'ny zavatra nataony voalohany averiko tsara misy fotoana amin'izay azavaiko tsotsotra Jesosy eo mety olo-tsaina misy fotoantsika mandray ten'Andriamanitra fa ny ten'Andriamanitra iny tena avy amin'Andriamanitra fa raha vao maloto ny fonao hoe mpandraisana ten'Andriamanitra dia lasa andrefesanao olona ny ten'Andriamanitra fa tsy entinao ampiainana ianarana ho antsika tsirary avy azonareo ve le izy zany hoe misy fotoana ary tena amin'ny fotoana rehetra ny voza raisinao dia tokony anova ny toeponao hifanaraka amin'ny kalitao an'le namorona an'le vo mba hahafahan'le vokatra maneho an'le mpamorona alleloia zany hoe tsy le asa reto mamaika tsy le fait hoe nanao fanatitra kaina dia nankasitran'Andriamanitra za zao raha taloha zany namaky an'ity dia ozy izy za hoe ahoana ary zany tsy azoko mihitsiny fa rehefa vakina amin'izay dia ozy ny ten'Andriamanitra jereo tsara vakintsika linina par linina le izy ary rehefa afaka elaela dia nitondrany kaina vokatra ny tany ho fanatitra ho an' Jehova mokle afaka elaela verika any afaka elaela veriko fatelo afaka elaela zany hoe tsy le voalohany io azonareo tsy le voalohany io no anisan'ny teboka tsy naneken'Andriamanitra le izy matetika tsika manao asa fanompona fa tsy mametraka an'Andriamanitra ho ilay voalohany ny vozany apetraka-Andriamanitra nefa dia tokony hitarika antsika mba ahitantsika mametraka an'Andriamanitra ho ilay voalohany ao amin'ny asa fanompona voalohany eo amin'ny fiainantsika ninona action ataonao nefa tsy mametraka an'Andriamanitra voalohany dia jereo mifanatitra kaina refusé tsy qualité ny jereny tsy qualité le vokatra ny jereny fa qualité le fony le mpanolotra vokatra tsika tsirairay avy zao tazan'Andriamanitra ny qualité an'ny fotsika eo ampanaovana asa fanompona fa ny olona no mitazana ny qualité an'ny asa fanomponao ety ivelany dia indraindray mentsika lanja kokoa le hoe olona mijery le kalitao an'le asa fanompona mihoatra no Andriamanitra mijery ny kalitao an'ny fonao eo ampanaovana asa fanompona andiny faefatra ozy izy hoe fa nitondray ny abela kosa ny voalohany teraky ny ondriny hitantsika amin'izay le différence ny ray elaela fa ny ray voalohany dia jereo tsara fa ilay voalohany tonga dia nankasitrahan'Andriamanitra ary teo dia fa hita hoe ny zavatra tsy nety tao amin'ny kaina satria tao aorianan'io raha nadio ny fonikaina dia tsy nikasitanana ny abela izy fa vao may justifier le fahalotompo satria rehefa tsy ekina rehefa tsy ankasitran'Andriamanitra ny zavatra ataony kaina ve zany dia ny olona hafa no hiarany fahatezerana ohatra ilay teny amin'ny pasteur Junias teo hoe rehefa ny olona manao tsy mety dia ny tablety ny didy folo mivakinao rehefa ny olona manao tsy mety dia ny ray fiangonana ny apriatinao azonareo ve zantiako teniny zany jereo tsara fa tsika rehetra ny nanao tsy nety fa Jesosy tsisy hoe nandatsaka afo tamin'ny ray amintsika fa fitiavana foana alleloia tandremo sao tsika variana loatra te aneo vokatra nefa le voa izay votena izy men'Andriamanitra initialement efa miaisotra ny natiora an'Andriamanitra ao anatintsika
eo ampikirakirana le vo. Ny toe-pontsika dia misy fandraisany amin'ny qualité ny vokatra izay atolontsika ho an'Andriamanitra. Aza maimaika ny andokondoko zavatra ivelany. Ohatrany hoe sanatriny izany hoe trano efa tokony amboarina dia mbola asianao temotra foana. Ohatr'izay ny fiainam-panahintsika indraindray. Satria izy vahiny dia fafanao ny trano. Fa rehefa tsisy vahiny zany dia fafanao ny trano. Tandremo ny fiainam-panahy ohatran'izany fa tsy mety zany. Fa na misy vahiny na tsisy vahiny dia aza adino fa tsy ianao reriny eo. Fa Andriamanitra miaraka aminao eo. Aza manaiky mihitsy ny atory amin'ny alina raha tsy efa hitanao fa tena mirindra tsara, afaka andraisako an' Jesosy ty hefitraniko ty. Tsy haiko na firy amintsika manao an'izany. Tonga dia reraka be dia matory. Dia nefa ianao miandrandra tompo mba te hitanao. Fa ny endrim-pinoana ataoko hoe hetsika profetika tokony ataontsika dia zao, aza matory mihitsy raha tsy efa hitanao hoe afaka hiakeo hiavako an' Jesosy ty toerany ty. Tsy ny fonao fotsiny ihany fa hatramin'ny milieu rehetra. Ataovy azo antoka fa vao karakaranao ny zavatra rehetra. Alohan'ny olona tory daholo fa karakarao mihitsy. Ataovy dia tena ho avy eto Jesosy. Manaova hetsika mpinoana hoe iona amiko Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Tsy voatery iona amin'ny vantana fa iona amin'ny alalan'ny fanambarany ao anatintsika tsirairay avy. Andriamanitra dia tia fadiovana sy azo adino. Rehefa tena Andriamanitra no ivo dia izy ny voalohany sy antony mandrisika. Ahoana zany hoe antony mandrisika? Zany ny antony mandrisika ekala motivation en français. Rehefa tena hoe Andriamanitra ny voalohany eo amin'ny fiainanao dia motive anao Jesosy. Fa tsisy zavatra ankoatran' Jesosy. Tsika tenenintsika teo hoe tiava mivavaka, fa za tetenenao manokana, tiava aloha Jesosy. Fa rehefa tianao Jesosy dia tsy problème ao anao za mivavaka adiny telo zany. Fa raha voatra anao ka miezaka tia mivavaka dia lasa tia phrase, lasa tia réplique, lasa tia mandika amin'ny zavatra mitovy. Dia lasa le vonatsipin'Andriamanitra lasa tsy original intsony. Satria lasa miezaka ianao ny anao ina moa le mot teo, ny anao dikam-bavaka. Zany hoe izay fomba vivavaka ihany na lasa fomba vivavako. Azonareo? Dia lasa le voan'le olona anankiray ery ny lasa alaiko, lasa iveriko voako. Dia gagabe rehefa raha ohatra ka hoe indraindray mitovy amin'le vokatra le olona mivokatra raisiko. Na tena hoe indraindray ratsy n'olona le vokatra le olona mivokatra raisiko satria manino efa dika mitovy. Ohatrany hoe klonena. Ohatran'izay le izy. Fa tsika mila maka n'le tena hoe vo initial, vo authentique. Atsika tsirairay avy ao amin'Andriamanitra misy teny efa voaomana ho atsika tsirairay. Famaritana tsotra ny hoe mivokatra. Ohatra zao le vokatra hoe misy olona mianatra anankiray. Izy mianatra dia ny vokatra andrasany amin'ilay fianarana dia ty aloha misy zavatra tokony ahitsy tsy hoe afaka examen. Zay tsy vokatra. Rehefa mianatra ianao dia ny tanjonao tsy atao hoe tsy le hoe afaka examen. Tsy izay. Fa rehefa mianatra ianao dia ny tanjonao le vokatra eo mason'Andriamanitra mahay. Tsy mitovy zany. Alléluia. Satria iny examen afaka ao androany iny tsy afaka igarantir hoe tsy maintsy hoainao le asa rehefa hiasa ianao anirinany. Fa ny fahaizanao azonao ao am-pianarana no igarantir miaraka amin'ny fiasa fany masina ahafahantsika miatrika tsara ny ampitso rehefa avy eo. Azontsika ve misy zavatra tokony miova zany tsy hoe ndia hianatra mba hay. Fa zao mila hoe tsy hoe ndia hianatra mba ho afaka fanadinana azafady, fa tokony hoe ndia hianatra mba hay. Mila koa tsika matakatra fa matotsika miasa dia tsy hoe karama. Tsy hoe matotsika manompo dia satria misy intérêt personnel. Fa manompo isika mba hahafahanao mahazo fahaiza-manao. Traikefa satria stage anao. Tsika ne zao ohatra hoe anatina période de stage tsika isan'andro isan'andro. Misy asan'Andriamanitra izay efa endrasany atsika amin'ny fotoana any sady quelque part any amin'ny fotoana anankiray any. Dia ty androandroany ty ohatrany hoe atsofoka ao anatina birao anankiray ianao dia hampanaovina stage ahafahanao miatrika le zavatra anankiray efa voaomana ao aorianao. Raiso tena hoe amin'ny fahamatorana foana ny sedra izay ampandalovan'Andriamanitra atsika. Satria nahoana? Satria anomana atsika ho amin'ny tsara kokoa io. Amen. Tsy afaka ny atrika ianao zavatra ngeza ao aoriana raha tsy efa niomana. Ary ngeza kokoa ny fikoropahan'ny olona tsy niomana mihoatra noho ny filaminana sy ny fiadanan'ny olona tsara fiomanana. Alléluia. Ny voa sy ny vokatra. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny azo tsara, Matthieu 7:18, ny azo tsara tsy mety mamoa voratsy. Ary ny azo ratsy tsy mety mamoa voatsara. Rehefa vakiana ohatran'ilay izy dia ohatrany hoe logika be iny zany. Ianao ve mamafy voanjobory dia hiana tena selery? Tsy possible zany. Fa nefitsika ao amin'ny tontolo ara-panandry indray misaina tahaka an'izany.
Mieritreritsika fa na tsy miova raha ny foko dia afaka mitaky vokatra amin'Andriamanitra. Nefa ny condition takian'Andriamanitra amintsika dia ny fananantsika fo mifanaraka amin'ilay vokatra ngeza disponible izay mbola tsy takatry ny saintsika. Mifamatotra foana ny vokatra sy ny voa. Tsy maintsy arakaraka ny qualité ny zavatra nafafinao no qualité hoa ny zavatra jinjainao rehefa avy eo. Fa ny quantité dia en fonction ny atevin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Samy hafa ny quantité sy ny qualité. Ny qualité dia misy ny qualité dia le hoe les qualifications, l'adjectif qualificatif manambara an'le vo initial. Ary iny raha ohatra ka hoe voambary zao ny karazan'le vary ny nafafinao tao anaty tambary dia mifanaraka amin'iny mihitsy ny zavatra raisinao natiorany. Fa ny quantité an'iny dia miankina amin'ny atsarany kalitao fifandraisanao amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny hoe mitovy ny voaraisitsika tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray fa ny fahavokaran'le izy tsy mitovy ny abetsahany. Zay le tenin'Andriamanitra hoe misy avy 10 eny avy 80 eny. Satria arakaraky ny fanekenao tenin'Andriamanitra sy ny firaisanao amin'Andriamanitra no isiny ny fitombona ao aminao amin'le vo izay niraisinao tany am-boalohany. Amen. Alleluia. Aza zatra mihindrana vo fa ny olona zatra mihindrana ihany ny tsy anana mihitsy. Alleluia, veriko. Aza zatra mihindrana vo. Zany hoe ohatra hoe ataoko hoe toroteny. Raisiko hoe toroteny le izy. Ny toroteny ohatra hoe nisy olona toroteny ohatra maly. Dia iny zavatra toriany teny maly iny fandraika be mihitsy amin'ny zavatra tokony ohatra ny inviteny amin'ny toerana anankiray za ohatra. Dia ilay zavatra nitorian'ilay mpanompon'Andriamanitra maly dia tonga dia iny ny raisiko hoentiko any amin'ilay toerana anankiray. Azonareo? Dia iny ny toriako any. Alleluia. Raha tena zay ny fanambaran'ny fany masina dia tsy maninona ataovy zay. Fa zany efa miteny aminao. Fa raha zatra n'izay zavatra zay ianao dia lasa tsy ianao no maka ny anjaranao any amin'i Jesosy fa miezaka ianao ny andrimbona ny anjaranao any amin'ny hafa. Tsy mitovy mihitsy ny quantité any zavatra raisinao satria ilay olona nandray an'ilay révélation initiale dia izy mihitsy ny nanam-pifandraisana tamin'Andriamanitra. Fa raha ohatra anao ka ianao maka any amin'ilay olona fa tsy maka any amin'i Jesosy dia lasa misy elanyelana indray entre anao sy Jesosy. Azonareo ve tiako tenenina? Tandremo fandrandray mahazoto mivavaka tsika fa diso source. Satria lasa maka any amin'ny olona ianao fa tsy maka any amin'Andriamanitra. Lasa le voan'le olona no indraminao fa tsy le voanao ho anao disponible ho anao any amin'Andriamanitra ny raisinao dia ampiasainao. Tsy possible zany hoe voa efa naniry teto dia raisinao iny dia afindranao eto indray. Azonareo? Azonareo ve tiako tenenina? Ohatra hoe voana voamadilo naniry dia hitanao mitrebina kely dia voanina dia nisoronao amin'izay dia natsatoka dia nafindranao teto indray ilay voaniny. Tsy maniry iny. Ilaintsika manana authenticité miaraka amin'Andriamanitra. Aza menatra, aza misalasala maka ny anjaranao amin'i Jesosy. Alleluia. Satria Jesosy no niteny hoe izay manatonatsy mba ho laviko mihitsy. Ary misy antony mahatony tenin'Andriamanitra milaza ao Matthieu 11:28 milaza hoe ho anareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana makanesa aty amiko fa izany amenareo fitsaharana. Izy tsy niteny hoe ndana makany andry Petera. Izy tsy niteny ndana makany amin'ny mpianatra. Fa ny direction tokony andehananao voaloha Jesosy aloha. Dia Jesosy miteny anao ndana makary amin'izay avy eo. Hitanao? Mahatonga antsika tsy mahomby satria diso ty mamelanja ny tenanao sy ny tenin'ny olona. Mandiso ny vo, manimba ny qualité ny voa rehefa ohatra ka ampidiranao endrika hafa, lasa hybride zany le vo, lasa tsy le vo authentique iny zany no ampiasainao dia gaga be ianao hoe rehefa maniry le izy dia hoay toa misy zavatra hafa miaraka maniry an'le izy. Satria nahoana? Satria tsy le vo avany amin'Andriamanitra no ampiasainao. Aza zatra mindra vo mangata amin'Andriamanitra mijoroa isan'andro rehefa manao asa raha ataoko hoe resaka business indray aza tonga dia zatra manao dika mitovy rehefa manao zavatra hoe mandeha eny anina dia tonga dia vatra trondro daholo ny rehetra rehefa ohatra hoe lasa tsy mandeha ny trondro dia lasa mivadika tsy haiko hoe vatra tsara maso daholo indray zavany olona rehetra izay mantsy efa tena tady ho lasa kolotsaina zany indraindray atao amintsika atao Madagasikara mila tapahana zany amin'ny anaran'i Jesosy ny miaraka amin'Andriamanitra dia men'Andriamanitra idée originale foana ianao. Tsy mitovy amin'ny hafa mihitsy. Zay ne maimportant le hoe ianao maka ny anjaranao amin'i Jesosy.
mety ilaintsika mahita hoe aiza fampiasan'Andriamanitra ny olona hafa fa tsy hoe fomba fiasan'iny olona mihitsy ny zavatra ataon'iny olona mihitsy tsy maintsy ataonao fa tsika mila mino hoe namen'Andriamanitra trondro anankiray ary ianao dia misy zavatra mbola tsy hitan'ny olona mihitsy ary mbola tsy hitanao minoa le encore de neuf zay mbola tsy hitan'ny masona ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy misy zavatra mbola tsy hitanao sady tsy hainao mihitsiny ampanaovin'Andriamanitra anao amin'iny ara tonga anao amme voninahitra an'Andriamanitra ka ny olona rehefa mahita ny asa zay ampanaovin'Andriamanitra anao dia izy ny olona hoe way ayvy afaka atao ohatr' izany ny trondro e afaka afangaro amin'ity zavatra ity ny trondro e azonareo zany ny tokony ataontsika rehefa miatrika rehefa manao asa anankiray aza zatra manao dika mitovy fa mila ianao mianatra maka se ressourcer ao amin'Andriamanitra mila tsika tena hoe mivoaka amin'ilay cadre légal ny zavatra mahazatra ahoana moa ny afahantsika mino fa mahagaga Andriamanitra raha zavatra mahazatra foana mipermetiavantsika atao isan'andro tsy logika tamin'ny mpianatra nanaiky an'izany mofo 10 sy azan-drandroa ny olona plus de 5000 personnes tsy mety amin'ny traiteur zany tonga dia lasa tsy service traiteur izy fa lasa service traipeur amin'izany satria lasa miaya izy hoe ahoana ny atao amin'izany mofo 10 azan-drandroa tsy possible zany nakirany arany tsy ampy amin'izany zarainy hoe zaray nakirany avy tsy ampy fa eo mihitsiny le mitaky ny fifandraisanao amin'Andriamanitra jereo tsara fa rehefa ny zavatra nitranga dia zao rehefa niraisin'i Jesosy ny mofo 10 sy ny azan-drano roa voalohany aloha dia zao hoe niteny ny mpianatra hoe zao apodio amin'izay ireo olona ireo satria ny antony niteny eny andry zareo anino izy nareo efa nona ry zalahy dia izy tamin'ny tompo dia nirahany Filipo iny mantsy ny fizahatoetra Filipo koa nitenenany moment anankiray iny nony Filipo dia zavatra nitranga dia zao nirahany Filipo dasy Filipo niteny tamin'i Jesosy zao alody ny olona fa tsy sotra zao dia hoy izy Jesosy menareo hanina izy satria fantatry Jesosy fa hanina ny problème atao amin'ny Filipo dia nidirige mihitsy Filipo hoe enao mihitsy mila manome hanina anazy dia zao zavatra nitranga dia hoe inona zavatra misy mofo 10 sy azan-drandroa dia hoe eto aty ary le izy tsy maintsy noentana teo amin'i Jesosy mofo 10 sy ny azan-drandroa vao nisy ny fitombona fa tsy hoe ay misy mofo 10 sy azan-drandroa tonga dia zarao zay le tsy mety tsy maintsy miverina makao amin'i Jesosy ianao mba hisily le authenticité ana fahagagana tsy mitombo ny asa sy ny business anankiray raha tsy hoentinao miverina ao amin'i Jesosy aloha rehefa hoentinao miverina ao amin'i Jesosy dia ny zavatra ampianarin'i Jesosy antsika 1 test 5:17 misaora amin'ny zavatra rehetra na Jesosy ary nianatra an'izany nisaorana le mofo 10 sy ny azan-drandroa mety tsy voatonony teo izy le boulanger sy izy le mpanjono fa zao nisaotra an'Andriamanitra tompony vokatra izy alleluia satria efa vokatra ny teny am-pelantanana iny alleluia dia teo nisy ny fitombona matony hoe tsy mandroso ny fiainantsika ny fiainam-piaritsika tsirairay avy sao dia tsy Jesosy no ivo sao dia tsy Jesosy no ivo mahazo tombo mive Jesosy amin'ny épicerie zay tatantsika tsirairay avy le tombony tsy resaka manokana resaka dimy aloha za fa le tombony voalohany isaky misy metsena avy eo dia mahafantatra hoe kristianina no mivarotra ato zay le tombony tena takian'Andriamanitra isaky misy olona mpiara-miasa aminao mifanerasera aminao ve dia matsapa ny toetra ny Jesosy velona ao anatinao ve izy sa le anao mbola tsy niova ny hitany ka tonga ny olona amin'izao fotoana miteny hoe aleo kiany tsy mivavaka dia tsika tezitra be hoe zany mihitsy le oatra nefa tsika mihitsiny mahatonga ny olona ka mivavaka dia tsika tsy ny olona nivelana tsy le hoe tsy eto izy fa eto mihitsy izy zany isan'izany fitondratena tsika mahatonga ny olona tsy te handroso anatina Jesosy isan'andro tsika mila miova ndraindray tsika mandeha amin'ny fahazarana ndraindray tsika mandeha fotsiny hoe izy ny tsy mivavaka safidiny zany fa zao ianao mihitsy mila mi-influencer ny safidin'le olona amin'ny alalan'ny fitondratena tsara nananao satria le fitondratena iny raha ny tena marina tsy tokony hoe hiezaka atao isan'andro e tsy misy olona zany hoe miezaky ny olona isan'andro efa tsy olona ianao matoa miezaky ny olona isan'andro any e fa rehefa hoe ao anatinao le natiora an'Andriamanitra dia tsy ezaka fa fiainana le izy vitanao azy miresaka amin'ny olona miaccepte ny kahan'le olona amin'io fotoana izay misy anazy androany io satria ohatra ny accepte ny Jesosy ianao tamin'ny fony ianao mbola tsy anazy fa nitady ny hevitra rehetra nefa Jesosy ny sitomana anao teo amin'ny fanatrehany dia ohatran'izany isaky ny ohatra ny ampiasana mpiasa borosy ohatran'izany ianao aza mangidy ry reto ny mangidy dia le hoentina misoa fa tsy tsika zany hoe hoentina misoa le ohatra reny mangidy fa tsy tsika tsy tokony mangidy zany hoe rehefa miona amintsika ny olona dia tsy tokony atsiaro hoe tena mangidy rora zany
tsy tokony vavatra ao ambavatsika mihitsy tsy tokony mivoaka ambavatsika mihitsy le hoe ataoko mangidy mihitsy norany vao miala eto tsy zany fa ataovy tena hoe mamy be ny olo Jesosy jereo tsara mihitsy fa nataizana andehanan'i Jesosy tsisy afisy any tsisy afisy dia tsisy communication tsy na dia fa spot tany amin'ny 90.8 izy sady manentana anareo any mihaino radio alleloia fa zao nefa zavatra nagaga fa naizana andehanan'i Jesosy dia folona foana azonareo satria nahoana satria natsiaro tena ohatrany hoe ao anatina sécurité zany ny olona rehefa miaraka amin'i Jesosy satria misy abondance na fitiavana raha vao feny fitiavana fotsiny dia na ny olona raha tsy te hody fa te hijanona ao an-tranonao foana matoa zany ny olona tsy tamana dia tsy hoe le lokanao ny tsy tiany any fa mety le fitiavana ny tsy ampy tandremy sao dia vo hafa efa midoroboka be ampovoan'ny salon le vo tsy izy fa raha vao misy haidratsy kely tonga dia ianao mihitsy mila manapa-kevitra hisoroko ty amin'ny anaran'i Jesosy satria tsy mampandroso ny fiaina tokantranoko ny fiainam-piariko le vo kely egala le tsolotsolotra kely reny tonga dia tapao reny aleo hoe matiantoka eto tany tsy hoe matiantoka ny mandrakizay satria ny haidratsy kely tsy alanao androany lasa hazo be rapitso ka raha vao tsy esorinao androany le fahazarany ratsy dia lasa tsy mijoro tsara ianao rehefa avy eo ataovy azo antoka fa Andriamanitra no jerenao dia tsy sahirana ianao manaisotra n'le votsy izy eo amin'ny fiainanao alleloia rehefa zatra mindrana votsika dia ho lasa mpindram-bavaka mampalahelo zany hoe mpindram-bavaka ahoana ny fomba vavakanina dia manao dika mitovy ny fomba vavakanina mpindram-bavaka satria tsy manana vo authentique lasa miprocessin'ny olona nadikanao fa tsy miprocessin'Andriamanitra zay efa teneniny ao anatinao azonareo ve sahimba ho ilay olona anankiray ampiasain'Andriamanitra hitondra fanavaozana hitondra fiainana ny faniry ny vary anankiray dia tsy maintsy mitovy raha hoe ty atao ketsa dia afaka 7 andro dia ohatran'izao ny ahaviny tsy exactement tonga dia 100 centimètre 100 millimètre ny ahaviny fa tsy mitovy satria na ny vary mety mitovy endrika ivelany raha tsy mitovy ny zavatra voakany dia tsika koa tokony ohatran'izany alleloia raisy le anjaranao amin'i Jesosy fa ny tsy fitovianao amin'ny hafa tsy hoe sanction fa ny tsy fitovianao amin'ny hafa fa ny hoana ny voninahitran'Andriamanitra satria imagineo raha hoe nitovy daholo ny tarehantsika rehetra dia tsy hoe taty izy ny fiantsoanantsika na tonton izy sady numéro ngamba ny fiantsonantsika tsiraray avy numéro 4 numéro 5 numéro 26 ohatr'izany fa zao tian'Andriamanitra mihitsy misy ny tsy fitoviana mba hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra ary tena marina tsy zaridaina ny sahidena raha ohatra ka nitovy daholo ny voninkazo tao any fa natao hoe zaridaina dia misy zavatra samihafa alleloia ny voa dia miatomboka amikely za mila miatomboka amikely ianao mila miatomboka amikely tsika tsiraray avy mila miatomboka amikely aza tonga dia mametraka hoe za tsy afaka manomboka raha tsy misy zavatra ngeza be fa ny netim-boan'Andriamanitra ary mbola kely no ny hitanao satria ny netim-boan'Andriamanitra teny tsy hita maso raha Andriamanitra mahay manomboka amin'ny zavatra tsy hita maso mino ianao fa ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia afaka manomboka miaraka amin'ny zavatra kely efa famindram-po be le hoe voatsinamo satria iny hita maso fa ny an'Andriamanitra tsy hita maso efa famindram-po amintsika hoe mety tsy zakany saina aloha raha ity amboalohany hanomboka amin'ny zavatra tsy hitany maso fa aloha moa dia asiko voatsinampy aloha dia ohatran'izay koa miaraka amin'Andriamanitra rehefa manomboka miaraka amin'Andriamanitra aza mitaky ny grandeur ny fanombohana hoe matériellement sy ohatran'izany fa inona ny zavatra misy aminao misy baiboly ao alleloia tsisy micro alleloia Jesosy tsy nampiasa micro alleloia ndana amin'izay ataovy ny asan'Andriamanitra aza miandro iza miaraka amiko alleloia Jesosy miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy waisytsika Jesosy manondra anao hoe waisy tsy hoe ny alina n'iny Jesosy dia tonga dia miteny anao mety miteny izy ndraindray fa possible mihitsiny ianao mivoaka ny trano mbola tsy mahafantatra hoe waizy fa ny fonao makany amin'i Jesosy dia entin'Andriamanitra manokana ianao eo amin'ny devant na Mercedes taxi be zany tiako teneny aika le chauffeur ny tena mila tenin'Andriamanitra azonareo maneke fotsiny akan'le vokatra tena izy amin'Andriamanitra rehefa tsara ny akora fototra reto dia tsara ny vokatra raha vao tsara ny qualité n'le akora fototra dia iny mi-influencer ny qualité ny vokatra ary zadiny fa ny vokatra voalohany dia zasy ianao le vokatra voalohany alleloia le vokatra voalohany tian'Andriamanitra teneny dia zao hoe
isika le fanehoana an'Andriamanitra amin'ny endrika fanombohana. Zay mahatonga ny hoe rehefa mamboly vary zao tsika ohatra dia rehefa manao ketsa dia tsy maintsy atao bebe rano ny tambary. Zany tsy maintsy atao bebe rano fa rehefa avy eo rehefa afindra ny ketsa dia ohatran'izany rehefa maniry izy dia esorina indray ny rano. Fa raha vao ohatra ka mitovy ny quantité ny rano nanaovanao ketsa sy ny rano ampanirianao le vary dia lomo fototra iny dia tsy maniry ny vary iny. Dia le amin'le fotoana le bebe rano nefa dia jereo tsara mihitsy fa fanombohana sa tsy fanombohana zany dia ny fanombohan'ny fiainana kristianina rehetra nefa tsy maintsy ao anatin'ny bebe rano na hoe endrika batisa. Fanombohanao tsy maintsy eo amin'ny endrika batisa. Fa rehefa mitombo eo amin'izay ianao dia entin'Andriamanitra ny mitoerana anankiray izay mety tsy niomananao fa efa vita batisa ianao miaraka ny fahaferon'ny fanamasina dia sorin'Andriamanitra amin'izay le abondance ana rano. Fa mila mamoaka le efa disponible ao anatinao amin'izay ianao ahafahanao mitombo. Dia eo amin'izay mampisy ny différence ny vokatra na dia nitovy ara ny vo. Satria arakaraky ny fahafahan'le voa nitroka ny tsirony rehetra tao anatin'le tany voalohany sy ny namindrana azy no miantoka ny fidorobohan'le vokatra. Dia jereo amin'izay ny mahasamihafa ny zanak'Andriamanitra dia miankina amin'ny fahaizany miatrika ny testa. Tsy le tenin'Andriamanitra fa satria ny tenin'Andriamanitra mitovy. Fa ny fahafahanao miatrika ny testa amin'ny miantoka ny vokatra. Raha tiana hongeza ny vokatra ho an'i Jesosy dia ataovy azo antoka fa mahay mitroka ny fahendren'Andriamanitra rehetra ianao eo amin'ny toerana izay hampanirian'Andriamanitra anao androany. Tsy fatalité io zavatra trehanao io fa dingana tsara be izay ahafahanao maneho an'Andriamanitra aoriana kely. Ary ny tena mahafinaritra dia izao misy multiplication be mihitsiny betsaka kokoa ho an'ny olona izay mahay mitroka ny sitrapon'Andriamanitra anatin'ny situation anankiray. Vombary anankiray lasa mitondra saloim-bary 50 ohatra. Halleloja. Tokony ohatran'izany ny fiainam-panahintsika. Mena teny anankiray ianao fa amin'ny alalan'ny teny anankiray izay menanao iny dia misy révélation 50 voarainao miaraka amin'ny fiasan'ny fanamasina teny ampovoan'ny teny. Amen. Izay mahatonga le hoe arakaraky ny qualité an'ny voa sy ny fiarahanao amin'ny fanamasina no hitomboly le vokatra ho tsaratsara kokoa. Mahatonga ny vokatritsika mety hoe tsy tena ataoko hoe tsy midoroboka tsara dia mety le vo mety marina ihany fa teny ampanidinana teny mety feno fimenomenomana teny ampovoan'ny teny dia lasa lany andro tamin'ny fimenomenomana ny hery tokony amokarana. Mandreraka ny reto miteny foana mandreraka mitabataba mandreraka mifamaly mandreraka izany reny nefa manena n'le vokatra. Lasa le toetra tsara teo am-panombohana rehefa mitabataba sy miady foana ianao dia lasa diso le toetra dia lasa diso le vokatra rehefa avy eo. Tandremo. Alléluia. So dia simbainao eny ampanidinana le vokatra initial izay nomen'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy sady tsara ny vokatra. Jesosy mihitsy ilay izy. Sady tsara ny voa azafady. Ary rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsara be koa ny vokatra. Ny tenin'Andriamanitra Matthieu 9:38 be ny vokatra fampiasa ny vitsy ko amin'izany mangatana ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory vokatra. Salamo 119:68 sady tsara ianao no mpanao ny tsara ampianaro ny didinao. Iantoka ny fahombiazan'ny fiarintsika ny fiarahantsika manomboka asa sy mitohy miaraka ary tsy tapaka amin'Andriamanitra. Rehefa manao business atombohy miaraka amin'i Jesosy. Rehefa mandeha business mangala hevitra amin'i Jesosy. Rehefa mahomby ny business omeo voninahitra Jesosy. Fa tsy hoe rehefa manomboka ianao dia Jesosy eo ampio fa rehefa mandeha le izy Jesosy eo tsarovy dikan'izany hoe tsarovy efa tsy teo intsony zany Jesosy. Halleluja. Fa tsika rehefa manao zavatra dia atao vita mihitsy hoe miaraka amin'i Jesosy foana. Aleo lavitra tsy manao zavatra raha vao tsy misy Jesosy. Ao anatin'ny société anao iza ny tena hoe partenaire officiel. À chaque fois manao événement ianao tokony Jesosy ny partenaire officiel. Mpiara-miombonantoka. Aza raisina ho sponsor foana Jesosy. Sponsor tsy na raisitsika ohatrany hoe exploitena manome fa raisy hoe partenaire izy dikan'izany hoe mpiara-miombonantoka mizohiry mahazo tombony eo amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao ve Jesosy. Hita misy impact ve amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny zavatra men'Andriamanitra anao. Mety men'Andriamanitra fiara ianao anaovana taxi be na ohatran'izany. Mety hoe tsy endrao no michauffeur an'ilay izy fa zao manome voninahitra an' Jesosy ve io zavatra meny Jesosy anao io. Mampalahelo be raha ohatra hoe men'Andriamanitra zavatra ianao dia rehefa nomeny anao ilay izy dia tsy nanome voninahitra azy. Fa lasa natsiarovan'ny olona anao satria ny anaranao mety eo anaty tomobila fa tsy misy tenin'Andriamanitra mihitsy. Papany Jean ba ery aloha ery ohatra loatra izany. Lasa ianao ny tadidin'ny olona
fa tsy jesosy ny tadidin'ny olona nefa iny tena témoignage raha taxi be anankiray ohatra na sinao tena hoe témoignage soratra anaty taxi be ataoko hoe misy olona 50 isan'andro miditra ao farafakely ataoko hoe 10 isan-jaton'izay no mijery an'iny misy olona 10 ataoko hoe olona 10 minimizeko mihitsy le izy olona 10 nahita n'iny témoignage iny amin'ireo olona 10 ireo mety misy olona anaky 10 mety tena nandray le izy tao anatin'ny fony isan'andro zany ianao rehefa tena mijoro tsara mahita olona 10 évangélisena zay le vokatra takian'Andriamanitra tsy hoe le 10 no takintsika dia marary ny lohantsika fa aiza ny 145 fa zao le 10 matoky amin'ny kely ianao ho mpanapaka amin'ny be le 10 isan'andro io raha 10 andro izy 10 30 andro izy ataovy katsy fa 10 amin'ny zato mitovy amin'le quantité tokony azonao isan'andro ny azonao isanam-bolana amin'ny anaran'i Jesosy mila kotsika ohatran'izany zay le hoe aza mitsahatra avec courage mivavaka aza mitsahatra dikan'izany aza mora kivy tsy olona 10 dia kivy ianao fa io 10 io afaka tonga be deabe tsy kivy Jesosy rehefa sendra mofo 10 sy azan-drano roa hoe mpianatra 12 ve tsy mba nalala eritreritra hoe nitondra ray avy dia mba 12 faravaratsiny azonareo na olona 10 arivo dia tsisy tapamofo dia afaka mba namboarina any dia natao croûton ny endasiny tsy izay fa zao inona ny zavatra misy ao inona ny zavatra afaka ataonao androany any amin'ny toeram-piasana misy anao inona ny zavatra afaka ataonao zory favolombelona tsy voatery hitory-tena ny olona rehetra ianao fa le toetra mila manambarany Jesosy manambarany Jesosy ny toetra antsika tsirairay avy inona ny fampiarana afaka ataontsika isan'andro rehefa miasa tsika jereo tsara ny akora fototra mivoaka ny trano ianao ny toetra anao ve manambarany Jesosy fa raha vao tsy manambarany Jesosy ny akora fototra ny toetra anao dia azagaga raha ohatra ka tsy manambarany Jesosy ny vokatra izay hoentinao rehefa mody ao an-trano ny ariva mila marina foana le akora fototra rehefa toetra ny Jesosy no babenao sy hoentinao isan'andro ny saintsainao dia lasa maneho voninahitra an'Andriamanitra ny hetsika rehetra izay ampanaovin'Andriamanitra anao ataovy marina ny ao am-ponao fa ho hita eo amin'ny qualité ny vokatra ao zany tsika tsirairay avy le vokatra Genesis 37:7-8 indro tantarin'ny Joseph izy ity indro name amboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboara koa Joseph sady nijoro ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka ny ankohaka teo anatrehako tonga dia tezitra andralahana satria nahoana satria matony na moa zany ny amboara anankiray na hoe fehezana anankiray miondrika dia misy zavatra loha ao ambany ao matoa tsy mazaky ianao ny fampiasan'Andriamanitra ny olona hafa tandremo efa misy zavatra loha ambany ao dia miondrika ilay amboara azonareo ve zany raha vao maloto ny fonao dia tsy mazaka ny fampiasan'Andriamanitra ny hafa ianao raha vao maloto ny fonao dia ohatran'ny rahalahan'i Josefa tsy nazaka ny fampiasana ny zavatra tian'Andriamanitra tongavany amin'ny fiainan'i Josefa ndralahany satria naloto ny fony araka ilay tenen'ny mpanompan'Andriamanitra tokony fiaira izy hoe way niraita-po amintsika ve ny ohatran'izao ohatr'izao way matoa io tahin'Andriamanitra dia tsika koa tsy adin'Andriamanitra zany ny tokony saintsaina fa raha vao maloto ny fo dia tsy hitanao na ny tombony tokony ho azonao azy na dia nitovy ara ny vokatra eto tsisy ny teny mihitsy samy hafa mihitsy ilay salohim-bariny izy miralahavy fa nitovy fa ny olana rehefa maloto ny fo na niaraka naniry ary na niaraka niatrika ary na nitovy ny sakafonao natao an-trano ary dia rehefa samy mandray vokatra dia misy vokatra tsy mijoro ao fa misy vokatra tsy maintsy miondrika satria le fahalotom-po tsy any amin'ny voalohany ihany manimba zavatra tsy eo ampovoany ihany manimba zavatra fa hatrany amin'ny farany manimba zavatra io manimba ny asanao ny fahalotony ny fonao satria rehefa maloto ny fonao dia tsy eo Jesosy ary rehefa tsy eo Jesosy dia manararaotra ny fahavalo tsy Jesosy manimba vokatra fa rehefa tsy eo ny tanan'Andriamanitra dia misy tanana hafa mandray eo zay le tokony tandremantsika tsirairay avy ny amboara dia ny amboarana hoe fatorana blé varim-bazaha zany ty teneny dia izy tsy hoe riz cantonnier varim-bazaha fa hoe blé azavaiko tsara aloha dia misy gaga hoe varim-bazaha dia dika mitovy riz cantonnier rehefa mandika amin'ny teny frantsay tsy izay alleloia fa hoe blé ny vary araka ilay nyteneniko teo dia zao misy rindra be deabe rehefa ambolena izy atao ketsa dia afindra dia avy eo ambolena sy ohatran'izany misy process be deabe mety tsy mifanaraka amin'ny zavatra mety hoe condition heverin'ny saintsika hoe ampandrosoana le vary ampitomboana le vary satria zao ohatrany hoe tsika zao rehefa mahazatra rehefa eo mamboly dia tonga dia amboleny eo io dia tsy ahetsika eo io tsy kitihana eo io fa ny vary tsy voatery ohatran'izay misy fotoana tsy maintsy afindra ny vary ohatr'izany koa tsika tsirairay avy misy fotoana tsy maintsy esorony amin'ny toerana anankiray ianao mety napahalaizy anao tamin'ny voaloha mba tsy ahafahan'ny fonao mifantoka amin'ilay toerana fa ahafahan'ny fonao mifantoka amin'i Jesosy
azonareo misy fotoantsika lasa ohatran'ny tena laizy be atao am-piangonana na any amin'ny toerana anankiray dia eto satria za pastera dia mety amiko ny ohatran'izao fa misy fotoana ianao any amin'ny toerana anankiray tsisy mahafantatra hoe pastera fa ny toetra takian'Andriamanitra aminao dia toetra mahazanak'Andriamanitra anao fa tsy toetra mahapastera anao tsy hoe izay mandalo dia ametrahanao tanana daholo fa izay mandalo tokony iona amin'ny toetra an'Andriamanitra daholo rehefa mandalo aminao amen sy tehaka ho an'i Jesosy alleluia alleluia rehefa manisa voanjo ianao ohatra hoe voanjo ray dia ampiana voanjo ray dia ina mivalin'izay ina voanjo roa ny zavatra tsy niova tao rehefa voanjo ny tamin'ny voaloha dia nampiana voanjo dia mbola voanjo ihany iny rehefa Jesosy mameno ny fonao dia ampianao ny fiasan'ny fany masina mba hampiza an-toetra dia vokatra maneho an'Andriamanitra ilay izy avy eo izay ny tokony ho izy tsy tokony hiova aza miova mihitsy mitoera ny manga dia rehefa hohanina izy dia ampaniriana dia tonga mangie dia mangie indray miteraka manga be dia be dia lasa miservira olona misy cercle mahafinaritra be ohatran'izany koa ny fiainam-panahy isika tsirairay avy rehefa manaiky ny hofaty amin'ny tena dia miservira ny afo dia lasa mamahana ny afo dia lasa mampitombo ny afo dia lasa mampandroso ny afo dia izay cercle rehetra izay lasa fanomeza ambonahitra an'Andriamanitra amen rehefa tsara ny vo miaraka ny fizahanttoetra amin'ny fany masina misakirosy tsara ianao dia azo antoka ny vokatry ny fitehirizana vokatry ny fananao fahadiovam-po tsara dia mijoro foana ny salombarinao tandremo so dia maika fotsiny hividy salombary dia modiny ny atsanganao nefa tsy anao ilay izy tsy authentique zany fa mila tena nyainanao daholo mihitsy ny lalana rehetra hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany hafa mihitsy ny témoignage rehefa hoe ianao nyaina azy sy ny hoe témoignage rehefa ianao mitantara azy tsy mitovy zany hoe ty zavatra ty zany reko tany amin'ny olona anankiray iny mety hainao mihitsy mampisy couleur an'ilay izy izaka miainanao ny olona dia ohatrany tena misy couleur kely dia misy pub kely mihitsy ohatran'izany fa zao hafa mihitsy rehefa tena hoe vécu ianao ny zarainao authentique kokoa rehefa vécu ianao ny zarainao dia izay ilay miaraka amin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ilay vo avy any aminy ho anao ny raisinao tsy mangalatra voan'ny hafa ianao satria misy authenticité rehefa ianao no mijoro avy eo ny fampiasan'Andriamanitra anao mba hahafana mikasika amin'ny fon'olona teny anankiray ihany dia hanova olona be dia be rehefa tena marina ao anatsika tsirairay avy ny ten'Andriamanitra Matthieu 24:13 fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena aza manenjika endrika vokatra fa manenje qualité ana vokatra alleluia tsy endrika ivelany fa tena hoe le qualité ao anaty mbola feniko ve ny fepetra takian'Andriamanitra amiko afahako mandroso tsara isan'andro aza misangisangy mihitsy amin'ny fiainam-panahy isan'andro tsika tokony masika amin'ny fiainam-panahinao ianao rehefa tsy mety amin'Andriamanitra dia tsy ediko varotra hoe sao dia mety afaka mpaniriana ihany ty fa mbola ny aidratsiny ohatra ilaina ihany fa meko ny akoho io rehefa tena lehibe Jesosy satria ny akoho ny saintsainao fa tsy misaintsaina an'Andriamanitra ianao aza diny fa rehefa aidratsy dia tokony esorina rehefa tsy mety amin'Andriamanitra dia aza hiantrana mihitsiny fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay mahatratra amin'ny farany no vonjena tsy hoe izay manomboka na izay manohy fa izay mahatratra amin'ny farany vokatra maharitra ny takian'Andriamanitra vokatra maharitra ny takian'Andriamanitra rehefa mikarama ny ray aman-dreny dia atao iny ny karamany rehefa azo ny isaky ny faravolana hoentina mody ao an-trano raha sy natria misy tsy manao an'izany dia manao an'izany amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy hoentina mody ao an-trano alleluia isika ilay vokatra voaloha tonga Jesosy namafy an'le teny tamin'ny voaloha dia iny amin'izay nanova ny fotsika ho lasa ilay vokatra tamin'ny voalohantsika tsy vokatra fa rehefa nandray ny ten'Andriamanitra lasa niova ny identité ny fotsika ho lasa ilay vokatra dia iny ny zavatra ho ataon'i Jesosy amin'ny fotoana anankiray ho avy izy dia angoniny ilay vokatra dia hoentiny mody any an-trano tahaka ny tondranao ny karamanao hody any an-trano miomana fa ny zavatra atrehantsika isan'andro dia tokony hampiomana antsika ho amin'ilay tanjon'Andriamanitra tsara be aoriana ho amin'ilay mandrakizay
io zavatra atrehanao io dia misy ifandraisany mihitsy amin'ny mandrakizay anao io tena misy ifandraisany amin'ny mandrakizay anao io satria eo ny takian'Andriamanitra ny qualité-ny fonao na dia miatrika zavatra anankiray irenao dia mbola mitempo an'i Jesosy foana ve ny fonao efa niala daholo ny zavatra rehetra ohatran'ny Job fa mbola mitempo an'i Jesosy foana ve ny fonao rehefa tena voatahiry tsara anatin'ny fontsika ny ten'Andriamanitra ilay vo authentique dia ninona zavatra mitranga na fahatondrahana rano ninona dibo-drano sy ohatran'izany dia ny zavatra mitoetra dia zao tsy miova mihitsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria tafatoetra tsara miaraka amin'Andriamanitra vokatra ny fanananao ny fanahy-masina alleloia ny voa ara-nofo dia miteraka nofo ny voa ara-panahy dia miteraka zavatra ara-panahy rehefa be fo ianao no miteraka dia tsy maintsy be fo koa ny zanakao rehefa be fitiavana ianao dia tsy maintsy be fitiavana koa manodidina anao rehefa mpamafy fitiavana ianao dia mijinja fitiavana koa ianao rehefa mpamafy fifaliana ianao miaraka amin'ny fanahy-masina dia lasa mpijinja fifaliana koa ianao rehefa mitondra fifaliana eo amin'ny fiainan'ny hafa ianao vokatry ny fanekenao ny fiasa fanahy-masina dia ny olona isaky matsiaro kivikivy dia ianao ny tadidiny dia lasa makany aminao izy dia afaka mitory amin'izay misokatra amin'izay ny varavarana afaka mitory amin'ilay olona amin'izay ianao dia ndraintsika tia mitory fa tsy misokatra ny varavara ny fon'ny olona nefa mifanokafana ny varavara ny fon'ny olona dia tsy misy akoatra ny fijoronao maneho ny toetran'Andriamanitra rehefa maneho an'ilay Galatiana 5:22 tsika dia eo anatrehany fitiavana anie tsy misy akoatra ny fitiavana ny atolotry ny olona raha ohatra ka eny an-dalana ianao tonga dia miazakazaka be tonga dia migarda tonga dia migarda koa ilay olona maro zany a fa rehefa ohatra ianao ko anaty efitrano anankiray ka mitsiky ny olona anankiray dia mitsiky ny olona roa tonga dia me daholo ny rehetra nefa tsisy mahafantatra inona moa zany ny mehezana ohatran'izay ilay toetra miaraka amin'Andriamanitra rehefa velona ao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia tsy miezaka be fa maneho fotsiny ihany Korintianina voalohany 10:36 ry adala ozy izy izay efafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha alleloia rehefa manomboka amin'i Jesosy aza tonga dia miandrandra ny firehetana be hoe tena ohatr'izao za rehefa any ariana fa miandrandrany fahafatesanao amin'ny Kristy satria ny fitomboana rehetra dia tsy maintsy maty aloha ianao Andriamanitra tsy manao grefy hoe ilay toetranao taloha dia ampifadiana amin'ny toetrany dia iny lasa toetrana mpanompon'Andriamanitra tsy izany fa Andriamanitra tsy maintsy hoe maty amin'ny toetra aloha ianao dia manomboka zavatra vaovao alleloia rehefa manao business aza ampifadiana amin'ny zavatra tsy hoe sanatria mivarotra tokony dia hoe baran'i Kristy tsy maintsy tapahanao aloha iny manomboka zavatra hafa ianao miala amin'izany zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra any mety zavatra tsotra kely mety mivarotra ravim-bomanga fa misy fiadanana tsara mihitsy ary ny bénéfice azonao amin'ilay ravim-bomanga mety mbola betsaka n'olona tao amin'ilay bara satria ary amin'ny bara ianao sady mitaky vola mamo a miady a sy ohatr'izany fa eto ianao misy pisy tsara afaka mihaino tenin'Andriamanitra ianao azonareo izay ilay miaraka amin'i Jesosy alleloia ataontsika hitsangana hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra Jesosy eo ny teny izay nomenao anay Andriamanitra dia teny izay afahany matsiaro fa izay rehetra Andriamanitra dia takiana ho takiana vokatra ao aoriana kely amin'ny fotoana fiavianao Jesosy fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe ianao ve Jesosy niara-ny omby nantoka taminay tao anatin'izany mifona aminao zay Jesosy raha nanomboka zavatra anankiray mety tsy nierana taminao zavatra anankiray mety tsy consultenay anao akory Andriamanitra kanefa rehefa nandeha ny fotoana dia ohatrany taky vokatra tany aminao zahay ampianaro zay Jesosy hanana fanombohana tsara ampianaro zay Andriamanitra tena haneho anao amin'ny asany ay tsiraray avy satria ny ahafantarana fa tena hoe kristianina izahay dia tsy aty am-piangonana ihany fa naneny amin'ny asany ay Andriamanitra dia tokony hita fa Kristy no migere ny asany ay tsiraray avy tokony isy firindrana sy filaminana tsy takatry ny sain'Andriamanitra eo amin'ny fiainam-panany ay tsiraray avy satria ianao no mitarika anay Andriamanitra ianao dia tsy Andriamanitra hoe aty am-piangonana fotsiny fa ianao Andriamanitra afaka miasa eny an-dalana any tokantrano sy any amin'ny toerana rehetra fizahainy no indraindray tsy mety ampiasainao satria manana fieritretana izay hoe ary ihany fa androany Jesosy dia manaiky izay Andriamanitra no entinao any amin'ny sitraponao ampiasao izay Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ampiasao izay Jesosy aneho anao marina ny ny vokatra sy ny rehetra momba anay Andriamanitra aoka Jesosy tsy ny ho hita misongadina eo anivon'ny fiarahamonina ny tanjonay fa ny anananay toe-po tena mety aminao Andriamanitra tsy maninona Andriamanitra raha ny endrika ivelany mety tsy misatisfaire ny olona rehetra fa aoka kosa Andriamanitra ny ao anatin'ny fona i satisfaire anao Andriamanitra izay Jesosy tsy manao ny hetsika rehetra mba hahafana mampifaly olona fa izay kosa Andriamanitra irahan'ny teninao mba hampifaly ny fonao Andriamanitra
satria ny fiovana tsiraray avy Andriamanitra no miteraka fifaliana ao anatin'ny fonao. Jesosy io ampianary izay hanomboka miaraka aminao. Aoka izay tsy hanomboka raha tsy mahazo ny teninao Andriamanitra. Aoka izay tsy hanomboka raha tsy ianao mihitsy miteny hoe manomboa. Aoka izay tsy hifindra asa raha tsy ianao mihitsy miteny hoe mifindra. Aoka izay Jesosy tsy hetsika raha tsy ianao mihitsy no miteny anao hoe mietse. Amin'ny anaranao Jesosy. Rehefa tena tafaray aminao izay Andriamanitra dia lasa miovatra amin'ny priorité ny tsiraray avy. Ny zavatra mety ny matimatesanay taloha dia tsy izany intsony. Fa ny lasa velona ao anatinay dia ny fitiavana anao Kristy. Ka miazakazaka hatateraka ny asa fanompoana sy ny faniriana ao anatinao izay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika ndao tsika nafanatitra ho voninatr'Andriamanitra. Halleluja. Za mino fa nandray zavatra ihany ianao. Nadotro mibetsabetsaka ihany ary ny voazara teo amin'ny anaran'i Jesosy dia afaka nandray zavatra ihany ianao. Halleluja. Azadino ny fotoanantsika amin'ny zoma trampokon'olona, zoma mpanotronana, ny sabotsy sabotsy ny communion trampokon'olona lakely any, ny zoma amin'ny 4 ora hariva, ny sabotsy amin'ny 7 ora hariva. Dia azadino koa ny mijery ny tambazotrantsika fa misy ny tenin'Andriamanitra foana mandehany, misy ny direkta ho an'ny hvkl rehetra dia anasanantsika hoe raha manaraka direkta foantsika, manaraka re tenin'Andriamanitra zareny foantsika dia tena tsy hanana fotoana mihitsika hietrehetana zavatra hafa ary tsy manana fotoana hiresahana zavatra koatra sitrapon'Andriamanitra ianao rehefa mijery sitrapon'Andriamanitra foana. Ny mahafinaritra dia izao rehefa miaraka amin'i Jesosy dia lasa miova ny tombony. Satria rehefa ohatra natsony Jesosy izao Petera dia le roa sambo ohatrany lasa tsy tombony izany intsony fa navelany teo mihitsy le trondro sambo anankiroa. Raha taloha izy tena nifofotra tamin'ny sambo anankiroa iny navelany teo iny fa Jesosy ny narahany. Misy changement de priorité rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra tsika. Rehefa miova ny vo dia miova koa ny vokatra. Ary azadino fa ny vo izay men'Andriamanitra anao dia tsy maniry any amin'ny tany izay tianao fa maniry any amin'ny tany izay tian'Andriamanitra. Mandeha any amin'ny toerana izay aniran'Andriamanitra anao. Aza mandeha lavitra ny sitrapon'Andriamanitra, aza manao zavatra mihitsy raha vao tsy miteny Jesosy. Amen. Raha vao tsy Jesosy miteny dia aza maimaika zany mihitsiny. Alléluia. Aloha heverin'ny olona fa hoe taraiky. Tsy hoe tonga aloha nefa diso destination. Hoe ianao tonga aloha be fa zao tsy aty mazangala izy fa ny atamatavy. Enzana be zany. Andeha croisade ianao dia tonga aloha herinandro meloha fa ny olona ny mazanga fa ianao ny atamatavy. Tsy tsika tsiraray avy ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tatsika hitsangana hivavaka aritsika. Manasanao hitsangana. Asarato vavaka andro dia feno fisaorana isaoran'Andriamanitra ny teny rehetra izay mety voaraina teo amin'ny mesy voninahitra an'Andriamanitra zany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'ny teny. Misaotra anao Andriamanitra satria fantatray Jesosy fa matoy ianao Andriamanitra namelanay Andrea dia tianao izay Andriamanitra androso. Amin'ny anaranao Jesosy aoka hisy fiatraikany eo amin'ity andro anay ity Andriamanitra ny teny rehetra izay niraisinay teto tamin'ny fanombohana tao amin'ny fizarana ary tao amin'ny fizarana ny teny ihany koa Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy aoka Andriamanitra hanomboka androany ilay fiovana. Tsy raha riva Jesosy fa zao dia misy fiovana Andriamanitra. Ampianaro izay Andriamanitra tena anaiky mandrakariva ny fitarianao sy ny fitondranao. Afahanay Andriamanitra tena hoe maneho anao marina. Tonga ety izay Jesosy tsy anao torista ka hoe anao izay tianay ka hitsidika musée amin'izay tianay fa tonga ety izay Jesosy mandeha amin'ny taridala amin'ny fanenao masina. Jesosy io misaotra anao satria menao fahafahana koa izay afaka manolotra fanatitra ho anao Andriamanitra. Jesosy io tsy hoe fividianana anao zany sanatria fa vokatry ny fitiavana ianao Andriamanitra dia ny fitiavana tsy mahay raha tsy manome. Dia amin'ny anaranao Jesosy atolotra ianao mihoatra anao izany ny fonay sy ny momba anay Andriamanitra. Tanterao aminay araka ny sitraponao Andriamanitra ary mitenena isanandro fa tena mihaino izahay Andriamanitra. Tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy fa ty herinandro ty dia ho herinandro fahafenon'ny tenin'Andriamanitra eo fiainan'ny tsiraray avy. Herinandro fanesorana izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Mpanjaka hialoavy izay Andriamanitra ary hampatsaivo amin'ny alalan'ny fanenao masina ny tsiraray avy. Raha vao sanatria hitady hivily lalana dia avereno amin'ny anaranao Jesosy Kristy ho eo aminao mandrakariva. Ampatsaivo foana izay Andriamanitra fa ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary tsy misy fiainana hivelanao Kristy. Ary isanandro dia tokony hazoto hiresaka aminao, hivavaka, hiankohaka eo anatrehanao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy aoka tsy ataony ambany zavatra amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra. Aoka izay Andriamanitra tena hanana faniriana lalina
sady hery manosika anatinay hoe eona amin'andriamanitra foana isan'andro tsy hoe ametraka izay hoe mba tsisy fanompona indray raha-pitsaloha fa makaina kely jesosy tsisy an'izany fa isan'andro andriamanitra dia manompo foana izahay amin'ny fivavahana manompo izay andriamanitra amin'ny fanaovana ny asa izay ampaniranao ny tsirairay avy ao koa raisinay tombony andriamanitra amin'ny fotoana tahaka an'izao ahafahanay mampandroso ny fiainam-panahinay taio ny tsirairay avy andriamanitra taio ny teny izay voarainy tsirairay avy ao ka tena isy fitombony isy multiplication ao anatin'ny fony tsirairay avy andriamanitra ka isy firetana fomba tsy takatry ny saina amin'ny fiainanay ary tonga vavolombelona tsara be izahay tsirairay avy amin'ny fotoana izay irianao ijoroanay indray andriamanitra amin'ny anaranao jesosy aleloia raiso ny tsodrano ary amin'ny anaran' jesosy hitahanao ane Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka haome anao ny fiadanany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen. Tahin' Jesosy tsika rehetra dia zadino ny fotoanantsika ny zoma sy ny asabotsy dia zarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo amen. Tahin' Jesosy tompoko aleloia.